Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 13 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 14 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina. Tsy misy hatrany ny filazana fampitandremana amin'ny ahaviny alin-drano iangaviana ny fisika mpampiasa ranomasina mba ho malina hatrany. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapdambra hatrany Kapesta ho lalovan-drahona ary mety arahina orana indraindray ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 540 km isan'ora ny any amin'ny tapany avaratra. Anonjabe na aheriny ranomasina avy onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra hahatratra 2.5 metatra indraindray ny manakaiky ny Kapdambra. Kapesta hatrany Manoro, isy rahona mandalo izay mety hitondra orana malefaka indraindray ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny any avaratra Toamasina ka ho 7 hatramin'ny 9.10 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora izany indraindray. Io vaovao kosa ny any Ankafa ka ho 7 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy onja 2.9 metatra hiakatra 2 metatra ny any amin'ny tapany avaratra manomboka ny tolakandro. Mahanoratra ny taolaniaro ho maina amin'ny ankapobeny ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9.10 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 7.30 hatramin'ny 5.40 km isan'ora indraindray ny manakaiky ny taolaniaro. Anonjabe ny ranomasina avy onja 2.10 metatra hahatratra 2 metatra manakaiky ny taolaniaro. Taolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie ho maina tanteraka ny andro ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 7.30 hatramin'ny 4.40 km isan'ora, hahatratra 5.10 km isan'ora indraindray ny alina. Anonjabe na aheriny ranomasina avy onja 2.10 hatramin'ny 2.40 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, isy rahona amin'ny tsitokotoko ny tolakandro. Io vaovao ny fisikany rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7.10 km isan'ora, adiny mpanonja ny ranomasina avy onja manodidina ny 1 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko ny tolakandro ary mety arahina orana tandrifin-drahona ny alina manakaiky ny Besalampy ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 7.10 km isan'ora, fa ho avy atsimo andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 7.10 km isan'ora ary mety hahatratra 20 km isan'ora kosa ny alina. Adiny mpanonja ny ranomasina avy onja ho latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 7.30 km isan'ora ny any avaratra Mahajanga ho avy avaratra andrefana na andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina avy onja 8.2 hatramin'ny 8.4 metatra. Analalava hatrany Kapdambra, andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 5.40 km isan'ora. Io vaovao kosa ny any Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 7.10 km isan'ora ary mety hahatratra 20 km isan'ora izany indraindray. Ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina avy onja ho latsaky ny 8.4 metatra. Anonjabe ny any amin'ny tendrony avaratra.